iresaka ny zava-misy amin'ny raharam-pirenentsika androany zay indrindra ia voatendro omaly ny prime ministre lehibe ny gouvernement miaro Solofarjona Eritsalama Rajaonarvelo no safidiny filohampanjakana amin'izao fotoana izao rehefa nisy ny anarana zay natolotra ireo solombavambahoaka tsindritsika kely aloha zay teo akilany koa nefa raha iresaka n'izay resaka solombavambahoaka zay tsika dia efa nisy zao ohatra nitsangana hoe tsy ny fampiarahana taminay io anarana io sy ny sisa raha tsy resaka fa tsy ny solombavambahoaka raha Jery Santoine zao tsika ohatra efa niteny izy omaly akoatran'izay ihany koa moa zany efa mandeha sady ny karazana ataontsika hoe tsikera maro samihafa anatina mazotra tserasera any tahaka ny hoe kivy amboalohany ve le malagasy raha jerena amin'ny akapobeany misy indray ny sasany mpanao politika miteny fa hoe alao aloha hiasa dia hitantsika eo ny asa no hitsarana sy ny sisa tsara toerana ve ty prime ministre ty miara Solofarjona raha zao situation ihany any Madagasikara amin'izao fotoan'izao ia averiko ny zavatra niteneniko hatramin'izay hoe ny eto tsy tenenana hoe tsara na ratsy satria tsy afaka ny anome hevitra voafaritra tahak'izay ny média ary tsy tokony ianao an'izay fa mety any amin'ny farany hitenino hevitra fa tsara apetraka ampahafantarina inona daholy ny fe inona reo ataontsika hoe zava-misy amin'izao fotoana izao inona ny information mipetraka eo ka mahatonga zany amin'izao fotoana izao hoe marobe ny ataontsika hoe fanakianana mahazo an'ilay prime ministre vonitsangana ary indrindrandrindra maro avaty amin'ireo tenentsika hoe anisan'ny feoeno tao anatin'izao tolona nisy teto amin'ny firenena zao maro ireo olona ny teny nanentana ny antso ny fijoroana mba hanalana hanesorana an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy eo amin'ny fitondrana no miteny amin'izao fotoana izao fa tafaroboka anatina ataontsika hoe fandrika ny sokafany ataontsika hoe ny réseau ny tambazotra an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga ny ahiady tokoa tsy havanana ary tsy manome tsiny an'izany fa misy ihany koa ny zavatra teboka maromaro fe tsy maintsy ampahafantarina ihany koa hoe mety nanosika an'izao fanendrena ny Eritsalama Rajaonarvelo ho prime ministre izao ny zavatra hoentiko ety am-piandohana aloha Joël Rabeartsima dia hoe ny fanovana napetraka dia tena hoe aloha atsahatra reo fanao maloto rehetrarehetra hatramin'izay tafiditra tao anatin'ny fanao maloto ary everina fa tsy misy maniry ny hipetrahan'izany ho elantsony ilay hoe politika lasa kajikajina tompontsoa an'olombitsy sy ho ana intérêt vitsy fa tsy le soambonana nefa le politika tsy zay mihitsy raha ny tokony ho izy dia amin'izao fotoana izao io le tranga anankiray le teneniny Joël Rabeartsima io no anomboako azy hoe nilaza ny solombavambahoaka ary ny solombavambahoaka ao anatin'ny firaisankina ao anivon'ny tokotiko Madagasikara Fidèle Razanapierre mihitsy no niteny hoe hitenenana fa tsy nisy kajikajy politika le fampijoroana nireo solombavambahoaka niditra ny lapan'ny Yavoloha dia nanotrona dia ny arahaba zany hoe reny olona ny arahaba reny zany ilay nanolotra fa raha natao sinio izy dia mety misy tena nisy nangalatso zay nisy zao zay iny fampijoroana solombavambahoaka iny anefany dia fiarahantsika mahita fa natao tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ary ankilan'izay dia misy foana ny tahaka n'le nataony Jery Santoine rehefa anontaniana dia milaza mazava tsara fa tena tsy nafantatra tsy naheno ny fivoriana ny fakakevitra mahakasika an'ilay hoe prime ministre ao zany zay pratika ray zay fe zavatra efa hita tany aloha hita amin'izao fotoana izao mety anisany mahatonga le point négatif ho an'le prime ministre zay miteny misy an'izay approche zay zany zao hoe taiza hoaiza tamin'ny fotoana inona zany ny vory reo député maro anisa natonga an'izay satria amin'izao fotoana izao raha tsy hoe diso i Joël Rabeartsima tsy mbola niforona ny groupe parlementaire eo anivon'ny antenimira pirenena ary nisy ny fitenenana fa hoe teo amin'ny kianjany 13 hoy ilay député i Fidèle Razanapierre ihany moa io hoe tsy ambarako aminareo tsy teneniko anareo mafa stratégie ane io misy stratégie ve zany ao ambadika zao zavatra zao
iverenantsika zay raha avy eo fa ny zavatra nisy aloha dia tsy nisy tena filazany hoe mivory ny solombavam-bahoaka tsy nisy fahitana io fa mifampitarika makato ny solombavam-bahoaka miezaka mahita marimaritra raisana amin'ny fanendrena ny prime ministre satria isika koa dia te apatsiaha Joël Labertsima hoe anisany hoe nisy zavatra goavambe no takiana tao anatin'ilay critère tsy feo an'olo tokana zany fa feo an'ny sehatra maro zany indrindra ireo sehatra zay tena nitaky an'ilay antsoina hoe fanovana teto Madagasikara ny eo anivon'ireo tanora na tsy mitambatra ary izy ireo fa everina miparasaka hoe misy ny zainjaida mpianatra katso misy ireo tanora anatina fikambanana tsy mianatra intsony fa ety amin'ny tontolo mpiaramonina dia misy koa moa ireo tanora zokony zay niteny hoe zay ny greka x sy ny karazany dia miteny hoe aleo mba prime ministre tena vaovao madio no hoentina amin'izao ary indrindrandrindra nanampy ny tanora zay efa mba misehatra amin'ny politika hoe madio vaovao fa tena vonina hanampy ny banga ao anatin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika zany hoe le filohan'ny fanavaozana ny repoblika miaramila tonga tapoka teo izy noho nylay hetsika dia tsy maintsy nandray an'izay andraikitra zay izy dia olona vonina zany ameno ny banga ao anatiny zay zavatra zay no ataontsika hoe etaeta amin'izao fotoana izao tsika nipotra Andriamatoa Eritsalama Rajaonarivelo dia samy miteny daholo ireo hetsika ireo ary hitatsika amin'ny tambazotra sosialy anisan'ny lafitsara ny tambazotra sosialy ny zavatra numerika amin'izao fotoana izao tsy very fa archivé ary na ianao nanao azy ary ny olona mamafy ny olona hafa efa ny stokean'ireny amin'ny toerana anankiray dia hitatsika ao misy tokoa ny fifandraisany amin'ny Mamy Ravatomanga amin'ny fanendrena azy ho mpikambana tamina filankevim-pitantanana misy zany izy ny toerana farany ny alany alohan'izao navotendry azy zao zany ho prime ministre dia nitenenina tsara teo fa filohan'ny filankevim-pitantanana ny BNI Madagasikara ny BNI dia banque n'industrie eto Madagasikara moa raha tsy diso izy zay ary ny BNI dia ao anatin'ny groupe Axian any fantatritsika zany miaraka zany BNI Jovena Telma amin'izao fotoana izao mety misy zavatra hafa ihany koa ao anatin'io fa misandrahaka be io ny administrateur malagasy eo anivon'izany groupe Axian zany dia fantatry ny rehetra ihany koa ny ataontsika hoe position teo amin'ny resaka politika izay zavatra rehetrarehetra zay miampy an'ireo tenentsika hoe capture na resaka akaiky dia akaiky ohatra any filohan'ny repoblika teo aloha anisany hoe midera mankasitraka raha zay ny amoizana azy ny filoha teo aloha amin'ny resaka publication mandeha mankahery an'Andriamatoa 900 citoyens ao anatin'ilay réseau zany ny prime ministre Eritsalama Rajaonarivelo zay no zava-misy le fanantenana misy le pratika teo aloha dia mbola mety hoe pratika adino ngamba misy le fe zay ny zavatra misy nanomboka alina ray manontolo tao aorianan'ny famoahana ny sariny fotsiny mbola tsy nisy le fanambarana dia efa mivoaka ny sary ny hita tamin'ny fampitana mivantana ny taona mpanao gazety maromaro teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha dia efa hita io lay ho prime ministre dia efa nivoaka daholo zany information zany tsisy afenina fa hita teo misy zany zay pratique misy la information dia mipratika ray ary tenin'Andriamatoa filohan'ny refondation de la république ity ny colonel Michael Andrenirina dia niteny mazava tsara izy hoe tamin'ny alahady eo no averiko le izy zao ny teniny olon'ny fiangonana raha misy tsy mety dia teneno aitsio raha azo azavana dia mitondra fanazavana ary raha tsy mahavita mitondra fanazavana dia mahatsapa-tena aho zany hoy izy va diso dia manova famindra misy feo marobe amin'izao fotoana izao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny repoblika miantsoantso mitaky fanazavana inona marina no antony satria tsy toy ny mahazatra kosa le fanolorana an'le prime ministre tsy nisy kabary hoe tena structuré
mametraka ny natonga n'ilay safidy fa nytenena hoe olona manam-pahaizana izy, olona vaovao, olona avy eo amin'ny sehatra ny toe-karena izy, de nojerena noho ny fahaizany tsy izany ho iteny azy fa aloha ny sekretera général ny fiadinan'ny repoblika de mipetraka. Tsy nisy roa minitra ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny fanavozana ny repoblika de niditra ny sekretera général ny fiadinan'ny eo anivon'ny présidence zany nanazava nitondra ny CV-any de nampitsangana azy. Rehefa avy eo tsy nisy lahateny nataon'ny prime ministre, tsy nisy lahateny ijereny hoe inona zany tahaka ny ahoana lay zavatra hoentin'le prime ministre, fa avy hatrany de tapaka ny fampitana mivantana, nahita sary avy eo hoe ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny tafafoy tamina solombavamboaka, ampahapahana solombavamboaka ny hita teo moa raha ny sary mipotra de avy eo nivon'ny firaisakina ny tazana tena ny fampiresaka tamin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika teo. De eto zany mino amin'izao fotoan'izao fa maheno ny filohan'ny fanavozana ny repoblika, maheno tsy hoe ny feo ako ny hoeniny fa ny feo an'ireo olona rehetrarehetra hoe aza vao aminay, satria misy zavatra tsy mahafa-po sokajikery maro be anisany tsy azo tsinotsiniavina tamin'izao tolona izao ny tanora. Marina ho fa miparitaka le tanora amin'izao fotoan'izao fa tsy mahita an'ilay endrika fiovana izy ao anatin'le prime ministre, nanana critère maromaro izy tsy voavaly tao anatin'ilay fanendrena le prime ministre. Zay zavatra zay no atao hoe mametraka fanontaniana. Misy an'ireo ataontsika hoe influenceur, indrindra fa ireo tamin'ny tontolo politika, indrindra fa ireo avy any ampitan-dranomasina de miteny ajanony io prime ministre io fa raha reto information donné hita reto de mbola ao anatin'ilay tambazotra réseau an'ny fitondrana teo aloha izy. Mipetraka mazava kosa tsy nanana andraikitra tao anatin'ny raharam-panjakana tamin'ny fitondrana teo aloha ilay prime ministre, fa ao anatin'ilay réseau d'affaires, réseau an'ny pouvoir économique de tena tao izy. Nanomboka tany amin'ny société Madarel, any amin'ny assurance, ny CNAPS zay nampindramina namoaka vola nampiasain'ny maire tamin'izany fotoana zany, Naina Andriatsitohaina zay lasa ministre ny fanajariana ny tany taty aoriana tamin'ny gouvernement tafarany teo, ao anatin'ny groupe Axian zay anisan'ireo heverina fa manana tanana ao amin'ny fampanofana groupe zay hoe mampahantra an'ilay sy mahasimba an'ilay jirama misy an'izany information zany. Zay le fe, misy ve fanambarana, misy ve fiarovana, misy ve fanazavana avany amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika, andrasantsika zay ho hitatsika ny atao hoe iresahana an'izay rehefa misy zay, fa zavatra ray andrasan'ny rehetra zany zao. Ary tsy fantatra ihany koa hatreto, de io ny teboka faharoa idirako Joël Rabeartsimba hevitro amin'izay te. Naiza naiza eto ambonin'ny tany Joël Rabeartsimba na amin'ny firenena matanjaka indrindra rehefa ny olona avy amin'ny sehatra tsy miakina, ary anisany efa nanakianana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany, rehefa ny olona avy amin'ny sehatra tsy miakina no miditra amin'ny raharam-panjakana de misy zavatra mikorotana foana, satria tsy mitovy ny logika ny secteur privé sy ny secteur public. Ny secteur public de mipetraka mazava tsara ny tombontsoa iombonana, ny fampirindrana, ny fanelanelana ny ropsehatra ao, fa tsy maintsy mametraka avo de avo ny tombontsoa iombonana. Ny secteur privé ny bénéfice, ny tombom-barotra, ny vola miditra, zay no critère de performance. Ny fomba fiasan'ireo sehatra roa reo de matetika samy hafa be. Ato secteur public de misy concertation, misy fifampiresahana, fakakevitra, ary ny dingana le de lava be foana. Zay vao misy asa ray atao. Mety mitentsika hoe zany ny anisan'ny tsy mampandeha ny Madagasikara, fa ialana amin'ilay fandrimpandrika zay hoe ny zavatra atao ho an'ny soiombonana, ho an'ny firenena de zavatra voadinika tsara. Zay le izy. Ohatra hoe amina fanendrena ohatra nisy teto Madagasikara zany fa iny de tsy maintsy mandalo ny enquête de moralité, enquête na antécédent anao rehetra
raha andray toerana anankiray antanina ny manodidina anao amin'ny fitondran-tena amin'ny zavatra atao jerena ny dossier rehetrarehetra zany fa amin'ny secteur privé ty olo ty mahay omena avy avatrany ny tompony andraikitra de miasa izy mampiseho ny vokatra de matetika any amin'ny secteur privé le hoe la fin justifie les moyens hoe io ny vokatra mandroso ny orinasa fa zao ato amin'ny sehatra fanjakana mety misy zavatra miova aingana fa tsy maintsy jerena avy eo le miova aingana mety miteraka fahasimbana any amin'ny sehatra hafa de tsy iny le vokatra hita amin'ny maso iny fa le firindran'ilay zavatra mifampiakina no tsy maintsy jerena ka eo ny hitsarana zany kay nisy kolokolo kay nisy tsy fanarahan-dalàna kay nisy tsy fanarahana fitsipika nazahoana ny ty vokatra ty de tsy mety le izy satria potika daholo reto sehatra rehetrarehetra de izay zavatra zay no apetraka hoe ho an'ny firenena mandroso de rehefa tsara ny filoha Emmanuel Macron le izy fa tsy Macron Macron Emmanuel le izy satria miparitaka be le vidéo kely iny ny filoha Emmanuel Macron de niasa tamin'ny banque Rothschild banky anisan'ny matanjaka maneran-tany fa somary atao zay anakomana an'io zavatra io itenenana hoe reo traikefa tao amin'ny secteur public no ambony kokoa no lay fandalovany tamin'ny sehatra tsy miakina izay anisany hitsaran'ny olona ny politika ny fomba fijery politika ny hoe olona makasitraka kokoa reo mpanambola reo mpanan-karena noho ny sarababe-bahoaka amin'ny tombontsoa iombonana de eto Madagasikara zany tsika amin'izao fotoan'izao tolona ny malagasy ny ara-nietsika tsy misy antoko politika nietsika hoe tena ty zay fa niaraka ny takosina tamin'ny malagasy rehetra na ny antoko politika ary tonga teny tsy amin'ny anaran'ny antoko politika fa tonga teny amin'ny maha olom-pirenena azy no nanao nangataka fanovana tsy manaiky tsony an'le zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoan'izao tadidio fa Imam Ravatomanga de tafapetraka ho isan'ireo olona manan-karena indrindra eto Afrika ny manan-karena indrindra eto Afrika de anisany tafiditra ao anaty ny avy eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny top 10 fa i Madagasikara rambony misy zany antsana goavam-be eo amina sokajin'olona mipetraka eto Madagasikara misy ireo tena manan-karena indrindra eto Afrika ary misy ireo tena mantra indrindra eto Afrika ny décoration anatin'izay de i Madagasikara manan-karena fa ny maro anisy eto Madagasikara de ao anatin'ny fahantrana tanteraka de izay no ataoko hoe fijeriko manokana aty hoe mila ary tokony nanao lahateny ny prime ministre Eritsalama Rajaonarivelo ahitana zay fomba andrasana moa zany zay hoe ianao ve sady ny sehatra nisy anao banque raha teo ny banque eto Madagasikara ianao zao tompona andraikitra voalohany ny fitantanan-dra-rahampanjakana ny banque eto Madagasikara tsy misy tsy menomenona fa banque tena mamono ny malagasy amin'ny resaka zanabola ohatra miteny fotsiny tsika ty le aimvola avance ty firisan-jato ny zanabola alaina ianao tao anatin'ny groupe nisy ny Telma ny iasy moa izy amin'izao fotoan'izao zany de ao anatin'ny groupe misy anao io ny aimvola jereo reo rehefa mieno sy mijery kosa nefa ndreo mombamomba anao tany anatin'ny tambajotra sosialy de ianao anisan'ireo olona zany napiditra ny antsona hoe microfinance satria raha miteny de tena nijery an'ireo orinasa tena madinika sy madinika sy salatsala ianao fa tsy nijery loatra ny reto industrie tamin'ny dingana nale ianao lalana zany ny fikarohana ny fianarana ny asa nataonao tany Europa ary nodinao teto Madagasikara misy an'izay ataoko hoe zava-dehibe zay hoe olona mahafantatra ny mahazava-dehibe ny orinasa madinika satria mety olotsotra mandrara miasa tena io tafiditra ao anatin'izay ireo orinasa salatsalany mety tafiditra ao anatin'izany ny coopérative anisan'ny olona mahatsapa mazava-dehibe an'ireny ity prime ministre ity ary ny olana eto Madagasikara anisan'ny olana fototra de izay resaka toe-karena izay le toe-karena za tsy miteny hoe izy ny tonga de amany io fa mety hitsoka fijery vaovao koa ity prime ministre ity mety hitsoka an'izay satria maninona ohatra ajanono ny base tuléar zay grande mine zany reny
fitrandrahana minina goavambe ilana $1,000,000 ny olona voatulaire dia miteny hoe misy sehatra fambolena famokarana tahaka an'izao mila jerena fa hajanony aloha io tena hajanony mihitsy ataovy tena matotra tsy ary misy miteny hoe azatrandrahana mihitsy tsy olana zany fa raha amin'ny fotoana ray tena efa ny malagasy ny mahavita mitrandraka azy tonga fa izao misy sehatra asa azo atao tsara ny mampandroso azy any Toliara tokony reny atao mety mahita lalana amin'izany politika hoentina amin'izany sehatra zany ny prime ministre vaovao apetrako tsara zany zavatra roa le izy avy amin'ny sehatra tsy miankina sao zatra an'ilay hoe bénéfice tombom-barotra tsy bénéfice tombom-barotra no ilaina amin'ny fitantanana raharaha mbahoaka fa bien-être social ahoana ny atongavana amin'izay tombontsoa iombonana ahoana ny atongavana amin'izay tsy olona ray no itendavana tombom-barotra eto fa firenena no itendavana tombom-barotra excédent ny firenena no atsangana hoe mavita tena ary afaka manondrana mavita tena amin'ny sehatra maro ny tsy avita tena mavidy izay ilay excédent mety mitondra amin'izay ty prime ministre ity ary ny politika raha ny lalana ny toaviny dia mijery ny madinika ao amin'le seha-piarina mampiroborobo ny madinika misy an'izay zavatra izay ihany koa anjarantsika zany fa miandry tena miandry hoe tahaka ny ahoana izay politika hoentina zany ary zao ho avy koa ny fivoriana ny parlementa tsy maintsy satria prime ministre vaovao hiaraka amin'ny gouvernementa ny mpikambana izay voatendry eo ho hita eo koa ny fomba isafidianany miaraka amin'ny filoham-pirenena miaraka amin'ny hery velona eto amin'ny firenena tahaka ny ahoana ny safidiny amin'ireo izay mpikambanao satria raha misy critère be da be tsy voavaliny tamin'ny fitakininy atao hoe iny hetsy-bahoaka iny ahoana ny fomba amenony an'izay tsy fahampiany izay misy amin'izao fotoan'izao no miteny hoe avelao aloha izy hanao ny porofiny na avela manao ny porofiny ary izy mila miteny mazava izy ety am-piandohana zao le zavatra atao zao le fomba andehanana amin'izany ahitana ihany koa sao mitovy amin'ny Christian Tsay avy ary amin'ny BIT ary be da be ny nanantena zavatra fa isika eto tsy misy mahafantatra mihitsy hoe inona marina ny nataon'iny prime ministre iny nandritra ny 4 taona teto dia avy eo rehefa esorina lasa voenjikenzika any avelantsika any izy fa zao mba ho teny herana ireto no atao ka tena azo araha-maso araka n'iny ilay gouvernementa ito tsy hoe manatraka programa atao fisehosehoana fa programa everina fa ho tanteraka satria izay raha teo ihany koa ny bankiara izay sehatra ny avian'ny prime ministre rehefa manatitra dossier any amin'ny banky ianao dia mila mazava amin'ny antsipriany na ny vola ho aterinao io tsy misy hoe inégoce kely tsy amerina tsy maintsy averina dia inona le tsy maintsy tanterahana ho an'ilay fiarahamonina eto Madagasikara mila mazava zany ka izay hoe ny lahateny ny fandraisana fitenenana dia hoentinao maneho an'ilay zavatra ho ataonao sy ny fomba hanaovanao izany ny fomba fijerinao fa aza eritreritiny hoe kabary atao andaminan-javatra fa ny asa atao zavatra hafa le zavatra atao ny tenenina dia ny zavatra tenenina mitovy amin'ny zavatra atao liena zany lay teny sy lay asa atao mifandray mifampitazona tsara fa tsy hoe mpitary vato filam-bava ny tenenin'ny vava ny tondron'ny molotra ny hafa ny tenenin'ny vava ny hafa dia zavatra tahaka izany efa nailika narina tena natao lavitra mihitsy aleo mba miroso amina zavatra tena ifampitokisana zany manomboka eto satria apetrako mazava ny données sy ny information dia mametraka ny prime ministre fa mbola atao anatin'le réseau teo aloha indrindra ny ao anatin'lay hoe miala Ravatomanga taditsika dia niteny Ravatomanga hiala ho aiza ary hiala amin'le monopole sy le mainmise amin'ny économie eto Madagasikara dia ianao zany raha ny fahitana an'ireo information ireo dia ao anatin'ny réseau mila mampiseho ianao aloha hoe tahaka ny ahoana ny farany hitondrako azy dia ilay tenyny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera hoe stratégie ne io eto koa raha miteny ateo hoe ny sehatra tsy miankina matetika tombam-barotra
zay zavatra zay fa lay prime ministre kosa tato anatin'lay orinasa madinika tena madinika sy salasala zany hoe le malagasy mihitsy zany io le miasa tena sy ny karazana no sehatra mety manana fijery am'izay fa zao raha stratégie io stratégie mety marina mety be da be koa ihany tsy mahazo nefa mety diso tanteraka koa io mety resa be fotsiny andamina ny zavatra de ampahafantarina koa fa misy zany zay fomba fijery anankiray zay hoe raha te afantatra ny ataon'lay atao hoe no heverina fa adversaire manana mainmise adversaire ny malagasy eto ny resany hoe izy ary reo tena manao ampimamba ny are-pirenena teto Madagasikara misy réseau mba ahafantarana de olona vao aminy any no alaina namana fa zao tena namana tokoa ve ianao Andriamatoa prime ministre Eritsalama Rajaonarivelo mila mampiseho ianao amin'ny asa fa tsy amin'ny teny fotsiny miteny hoa mora loatra isika malagasy manana an'izay hoe andao hiteny andao hiresaka vita ny asa tsia mampiseho amin'ny asa ianao fa tena mandrava n'io réseau io tsy hoe hisitraka n'io réseau io fa mandrava n'io réseau ratsy io tsy mila teny tahaka neny Mamra Vatomanga ireny mandamindresaka be za tsy hitsoka zao avy eo de nitsoka ianao migadra ianao zao 200 millions de dollars latsaka kely no vola transférenao avy eto Madagasikara mankany ianao zao ao anatin'ny réseau financier Andriamatoa prime ministre mahafantatra tsara hoe iza daholo ny tompona andraikitra malagasy satria fa prime ministre ianao mila sazina mame autorisation an'izany hoe vola efa ho 200 millions de dollars zany mandeha miampita makany amina firenekafa na vola trosatsika amin'ny banque mondiale sy ny FMI range mbola matetika tsy mahazo an'izany tsika nefa zany esorina fotsiny eto amin'ity firenentsika ty alefa makany iza zany zao satria zay zany zao anisan'ny teboka ray raha mamoaka aingana de aingana ianao mitsangana ny kabinetra anao mamoaka ianao jereo kosa de sazina zany olona zany mety mirona any amin'ny fatokisana anao reo mpanao ny tolona ireo satria tsy afaka ny tsy alalan'izany ianao tsy ohatra n'lay prime ministre teo aloha engane ka tsy ohatra zay hoe misy an'le contournement sanction américaine nataony teo anivon'ny gouvernement malagasy lay sanction mahazo an'i Iran le fividianana Boeing de hoe tsy mahafantatra ninina momba engana ianao zay tao an'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana amin'ny BNI ianao mety misy vola tao amin'ny BNI ny ampahany tamin'izany ny findratany minoma na secret professionnel ny resaka eto ka tsy hoe voatazony ity fa raha mpiaramonina no atao eto izy io mangalatra vola satria blanchiment d'argent ny anaran'io hoy ny tompona andraikitra Mauritiana tsy tsika indray tena tsy blanchiment fa volany manokana io ka mbola mila iverenana daholo le volany manokana satria maninona ahoana no omena anazy ny monopole ahoana io fitaterana anabakabaka anatiny eto Madagasikara io maninona ny matimaty daholo de hiteny ianao hoe tsy mahay mitantana ve ireo kompania ireo efa nisy ny fitarainana ny tonga teto amin'ny CM radio manokana fa tsy samy mampiseho an'le satria tsy mety miteny lay tompon'ilay orinasa hoe mody asina na misy accident ary ny avion noho ny tsy fahaiza mitantana de afeniny zany fa lazaina fa tena resaka sûreté de plus que 100% ny compagnie ny Mamra Vatomanga ny sécurité ny aéroportière karaha nazy ny tombony reny normal satria tsy avela misy mandrara izy ihany manao azy de atao amin'ny sarany lafo de lafo miditra ho azy ny vola ary zay lay critère de réussite ho an'ny économie ho an'ny resaka privé fa tsy mety zay ho an'ny firenena de izay no hitsarananao manomboka eto Andriamatoa Eritsalama Rajaonarivelo prime ministre vaovao eo anivony zao ataontsika hoe fanavozana ny repoblika zao de izay zavatra zay no mila apetraka mazava zany raha tena miroso isika zao satria misy ny mpanao politika miteny avelao hiasa tsy azo mena grâce tsotsotra ohatr'izany tsony na mpitondra izy eto Madagasikara satria ny avelao hiasa lasa midika hoe tolérena ny incompétence tolérena ny ataontsika hoe ny gabraraka rehetrarehetra ataony eo am-panombohana de zao fotoana zao teny miantefa zany amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika vao tamin'ny alahady ianao ny teny hoe ahitsio raha tsy mety misy teny be dabe reo ahitsio raha tsy mety azavaina raha azo azavaina amin'izao fotoana zao raha hoy ianao tena fanapahan-kevitra ampahendrena io azavao
amin'ny malagasy. Ianao kosa Andriamatoa Prime Ministre amin'izao fotoana izao, misy no miteny avy elao hiasa, dia anisan'ireo miteny atsika tonga dia mila araha-maso, mila arahana, fa mila fantatra koa inona ny teny avy aminao, olombelona tahaka ny ahoana ianao, vonina hiaro sy hanangana n'ilay firenena vaovao ve ianao, sa hitahiry an'izao fahalovana misy eto Madagasikara izao, tahaka ny ahoana ilay fanovana eritreretinao hoentina miaraka amin'ny filoha, satria atreto ny filohan'ny fanovozana ny Repoblika tsy mbola namoaka discours na politika hitantanana ny raharaham-pirenena, fa miteny ny teny henoko mahakasika anao dia hoe olom-baovao, olona madio. Eto an-tany raha olona mpivavaka kristianina aloha ny resahako, satria za dia eo anivon'ny finoana kristianina, vao nitorotoronina tany Akibo dia tamin'ny alalan'ny iota isika, tsy misy olona madio eto an-tany. Misy zokobe mpanakanto teo Rakotovora sendra ny fampiresaka ny eno anazy dia hoy izy Andriamanitra tena ny ara ho an'ny zanak'Israely nidikodina 700 taona vao nahita olona antsoina hoe Moïse anafaka ny zanak'Israely. Ny tiako tenenina ny madio tanteraka indrindra fa raha olona manana sehatr'asa ka mba te hivelona teto amin'ity Madagasikara dia tsy maintsy tamin'ny fotoana anankiray nandeha nanantona ny lavonjy ny laferamiasa tamin'ireo olona naloto teo aloha izay nitantana ny raharaham-pirenena. Tsy ho sanksionena noho izay ianao Andriamatoa Prime Ministre, fa asehoy amin'ny asa ary, fa mitondra avo dia avo, miloloha atapony loha an'ireo fanovana no takina ianao. Tsy maintsy hanana andraikitra goavana ianao amin'ny endrika fifampiresahana, ny fanendrenanao anefa, ny fanolorana ny anaranao anefa dia efa misy sahady ny eo anivony ny anteny miram-pirenena miteny hoe tsy nafantatra akory ny momba an'izany. Anjaranao amin'izao fotoana izao, satria raha Repoblika manaja ny tena demokrasia marina, raha rafitra tahaka ny Madagasikara hoe semi présidentiel, semi parlementaire, dia tokony raha natolotry ny hery politika ianao sarotra be ny hoe tsy mbola nisy fionanao tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo. Misy ny tsy faly amin'izao fotoana izao, mila rassurena zany, fa amin'izao fotoana izao za anisan'ilay miteny no io zavatra misy io tsy mirepresente ny force politika eto Madagasikara hoa io anteny miram-pirenena io. Na ny solombavam-bahoaka ary dia efa niteny an'izany tokony ravana dia misy fifidianana. Fa zao ianao anisan'ny force politika, satria ireo antoko politika manana structure mitsangana, misy za tsy miteny hoe resy lahatra, fa misy solitena any amina faritra miparitaka maneran-nosy dia saika hita ao avokoa. Fa misy koa ireo aty ivelany, misy fiarahamonim-pirenena, ahoana androany ny fomba ahafahanao manao tsy sarisarina consultation Andriamatoa Prime Ministre, tsy sarisarina fienona hoe mieno hoe io koa fa dia atsoiko ny TVM dia ampiseho io fa mandray olona, tsy zay, fa tena fienona an'ireo hery politika. Fa raha tsy mahavita an'izay ianao Andriamatoa Prime Ministre Eritsalama Rajaonarivelo dia sahirana ianao, ary efa misy koa no miteny amin'izao fotoana izao fa tsy havita ninina ianao. Dia izay zavatra izay amin'izao fotoana izao zany no atrehan'ny filohan'ny Repoblika fanazavana, atrehanao famondronana ireo hery ireo, ary fitenenanao sy fanaovanao asa mivaingana miloloha an'ilay antsoina hoe etaeta ny maro anisa makana an'ilay fampandrosoana, fampirindrana ny fiarahamonina malagasy. Misy antsy be na ho an'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika na ho an'ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao. Tahaka ny ahoana, tsy ny fanendrena gouvernement fotsiny ihany, fa ny olona ao ahoana ny feoany, feo manao eny tompoko ve, sa feo afaka miady hevitra tsara aminao amin'ilay département tandehosahany. Zany zavatra zany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Prime Ministre, Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny Repoblika no fanontaniana mipetraka akoatran'le hoe tsy izy io, zay tsy mila an'io. Akoatran'izay teny zay dia misy sokajin'olona ihany koa eto hoe omena ary le période de grâce, fa aza andrasana ela loatra ny fanomezana valiny. Ny valiny ihany koa tsy voatery teny fotsiny, fa asa mivaingana. Ny asa mivaingana, hita amin'izay asa mivaingana izay, satria ny tena serasera dia ny asa tao.
raha serasera fandresen-dahatra fa ny serasera ilain'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia apetrako tsara serasera famoazana fa tsy le fampatoriana serasera natao ahafahan'ny malagasy mifankahazo hoe rehefa miresaka itsy olona itsy azoko tsara amin'izay no mahatonga azy miteny any tahaka an'izay mety tsy manaiky an'le hevitra ianao fa mba azonao inona no mahatonga zany ka rehefa hiteny ianao dia aoka izay fahazahoanao zay hoe tena manitsaka azy loatra kay raha ty tombontsoako ity no tena ho ampiakariko eto ka noho izany dia mijanona treto amin'ny fangatahako satria kay misy an'izay koa atsy misy malagasy mifankahazo tahaka izany ve amin'izao fo tsia rehefa mifankahazo ny malagasy dia tapitra treo ty fitenenana hoe asiako ministra avy any aminay aleo indray mba prime ministre avy any aminay raha fa prime ministre avy eo aminareo dia aleo mpanolo-tsainy rehetra mba avy aty aminay zao fa mila mifankahazo tsika ka mipetraka ilay mamalagasy misy ny olona ihany koa teny mihitsy hoe aza mandainga rangaha aza be resaka rangaha fa mbola ny avy aminay aloha zao io rehefa alohan'ny mamalagasy ianao dia le fiavianao tsy maninona azoko ihany koa za manokana dia mahazo an'ilay mahatonga an'ilay olona manao an'ireny ajantsika eo le resaka fitenenana an'izay fa ndao iroso amin'ilay ahoana no ahafahantsika mampandroso ny faritra rehetrarehetra itovy ahoana no ampitovizana an'izany amin'ny sehatra ny serasera dia mila mipetraka tsara ny RNM TVM mila be mpijery ohatran'ny amin'izao ny zavatra mahaliana eto Antananarivo mba tiany any amin'ny tsy misy afa-tsy TVM sy RNM maheno mila adevitra momba ny politika ry zareo mila adevitra momba ny toe-karena ry zareo mila mozika avy any amin'izareo fa mozika avy any koa mba ampiakarina miankarate na ny grille de programmation amin'ny RNM TVM mila jerena zay no mahatonga hoe tsy ampy tsony le TVM tokana fa mila TVM 20 mihitsy io 1 2 3 4 ary tsy alefitsy hoe amin'ny satellite rery fa mandeha amin'ny onde hertzienne mandeha amin'ny TNT rehefa tokony apetraka le TNT rotaona hoy ny sinoa ny fametrahana ny TNT za tsy miteny hoe tsara zay mety hiteny koa zao dia zao ny amerikana heritaona ny anay mety hiteny fa jerena tsara zay anisan'le asany eo amin'ny gouvernemanta iza ny tena azahoany malagasy tombontsoa ho an'ny malagasy no arovana ny mampirindra ny fiainan'ny malagasy no atao ny mahatsara ny fiainan'ny malagasy no atao fa za hevitro zay aza mijery tsono sa ohatra izy satria zay avy eto tehiroka dia ataovy eto tehiroka daholo ny rehetrarehetra rehefa milamina ny eto tehiroka dia ampy zay rehefa manao ny asany tsara ny commune enon'ny commune tsara ny fitarainan'ny mponina rehetrarehetra tsy misy voilikilika fa ampitoviana tsara mety zay fa mifampandrosoana Madagasikara inona ny anjaran'ny commune tsirairay avy ahoana ny atonga ny commune afaka tena manao asa fampandrosoana ny mponinao aminy sy ny tanàny ampy ve famatsimbola afaka manofra fampirarahana ve le commune jerena ny fahefanananany raha tsy ampy dia tokony ampiana zany fa tsy le miandry an'ilay fanampiana avy any amin'ny fohy be endrikina izany zavatra izany Andriamatoa prime ministre Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny repoblika no tedavina amin'izao fotoan'izao ka fotoana izao anangana ny gouvernemanta ianareo zao efa eo ny lehiben'izany gouvernemanta zany anendra an'ireo ministra ianareo fotoana zao anaovana an'izay discours hoe makaiza marina moa itsika marina fa efa mipetraka le tsy ala ao anatin'ny lalam-pandrenana antsika fa rehefa ajaina le izy dia aleo hazava tsara zany tsy tony ny fanajany teo aloha le izy na ajaina tanteraka le izy na tsy ajaina fa tsy misy hoe somary ajaina ary ny fanajanan'io dia midika fa fijerena ny tombontsoa an'ny malagasy everiko fa zava-dehibe zay miara solofo arjona raha ataontsika hoe ny situation misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika eo moa araka nambarana teo ireo lahateny maro samihafa sy fanazavana zay andrasantsika na ho an'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika izany na ho an'ny prime ministre zay voatendry ihany koa ho hitantsika ireny raha tsy misy tsony dia faranantsika ny ajantsika eo ny androany satria mbola ao anaty fitsakotsakoana koa isika malagasy rehetra mahazo ny fahatezerana mahazo ireo mametraka fanantenana koa za manokana hoe aleo rangaha satria misy olona efa mijery koa io fa miady dia anararoatra koa le teo aloha iverina mino fa misy fifampiresahana fifanantonana fampirindrana zavatra ao dia eritreretina fa mila apetraka mazava kosa le hoe
inona mariny ty hoe anangana firenena vaovao ty ahoana zay fisarahana tanteraka amin'ny fanao tsy mety sy lay fidirana amin'ny hoe tahaka an'izao ny tokony mety atao